Fahalalambavao amin'ity voalohany volana oktobra 2024 ity foraviravo tompokilasy tompovavy noentinay miarabanao mandroso atokantranonao indray tonga soa atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay hitoetra miaraka aminay hatramin'ny farany ny resaka sosialy avy hatrany noentsika manomboka amin'ny fotoana eto tsy misy izay tsy mitaraina ny mponina eto Antananarivo amin'izao fotoana izao satria dia saiko fairano avokoa ny amin'ny faritra maro tahaka izany ny teny Ambodrapeto teny efa ho 5 taona izao no tsy nanana rano avy amin'ny Jirama intsony fa na dia diny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Maina sy arafesina toy izao ny robine ny Jirama ety Ambodrapeto. Tsy nisy rano nandeha intsony tety efa ho 5 taona izay raha ny fitarainan'ny mponina. Ambodrapeto manokana dia tena mijaly rano. Ary efa ela fangatahana iny nandeha efa nanao fihetsiketsehana mihitsy Ambodrapeto fa tena mijaly rano tanteraka mihitsy fa tsy misy miaino aloha hatramin'izao. Tena mafy mahazo ny mponina Ambodrapeto tsy misy rano. Efa mataona maro tsy nandeha mipompy nisy fotoana kely nandeha any amin'ny alina fa amin'izao tena tsisy tsony mihitsy. Tsy efa tatoato mihitsy efa mataona. Efa taona 5 taona tsy tadiditra intsony fa tena tsy manan-rano zay nefa rano tena hoe aina ozany Jirama fa tsisy rano mihitsy aty dia tena fijaliana be. Mba nambolomboly tetỳ ananana tetỳ fa dia maty daholo le izy zao. Fa io rano tena fijaliana etỳ Ambodrapeto itosy. Saika lasana andavaka lava-drano avokoa araka izany izay nanana fahefana noho izay tsy fisiany rano izay. Raha ho andrianta manokana izao, roa tapitrisa ariary vao nahavy tany ity lava-drano ity. Tsy nahazo rano mantsy raha tsy tany amin'ny 420 metatra. Rano madio ihany izy fa rehefa angalana misy izy dia le izy fampizarana amin'ny mpiray tanàna satria samy tsy manana dia maloto ihany izy rehefa avy eo fa madio ihany izy amin'ny voalohany. Dia rano potaka ny sotroina dia apetraka ela dia asiana filtre ny sotroina tsy maintsy ampangotrahana. Tsy mahazo afa-tsy ry bidon mangamanga anankiray ry mba azonay rehefa amin'ny fotoan'andro nohatry izao manomboka volana Août dia ritra tsy misy mihitsy io rehefa any amin'ny oktobra faran'ny oktobra any dia tsisy miakatra tsony io. Ho an'izay tsy manana fahefana andavaka lava-drano kosa dia mampatsaka rano ka vidiana 500 ariary ny bidon 20 litatra. Vidy rano amin'ny olona mihitsy zay no tena izy. Dia firy bidon isan'andro no vidinareo? Any amin'ny 20 bidon. Dia izay izany no vidina 500 isaky ny bidon? 25 000 zao. Fijalia aloha dia misy fa tsy tsisy. Mandoa zavatra misy isan'andro zany zay tsy mikera misy ambolony fa any biafy zany fa mikera misy ambolony mbola hafa. Tsy ny eny Ambodrapeto ihany ity fahirano ity fa saika eto Antananarivo Iray manontolo mihitsy ary ny ankamaroan'ny faritra rehetra mihitsy. Isan'izany ohatra Itaosy Iray manontolo, Ambatomaro, Faravohitra sy Anosipatrana. Ivadika amin'ny pejin'ny fitanterana isika tsy mbola niravina treto ny olana eo amin'ireo mpitatitra ireo camionneur eto Madagasikara. Ny roatra teny amin'ny pont bascule teny Ambohimalaza indray izy ireo androany ny antso ny fanjakana mba hijery akaiky ny zon'izy ireo. Fa na dia adino eo amin'ny sary ny Mathieu Prince. Mpandraraha malagasy misehatra amin'ny fitanterana entana eto Madagasikara izy ireo. Tsy nisy fialana sasatra na dia tao anatin'ny fiboana aza fa dia niasa foana ho an'ny vahoaka malagasy. Ankehitriny anefa mahatsiaro reto camionneur maherin'ny 700 reto fa misy fanavakavahana amin'ny fampiarana ny lalàna mitaha amin'ireo mpandraraha vahiny ka mitaky ny zony izy ireo. Androany zahay nahazo constatation fanondroany izay azonay menanareo ny tikena balansany 62 tonnes double bitrin fanondroany. Mbola nanamafy monsieur le ministre hoe tsy azo atao tsony ny tora mavezatra fa patrimoine ka ny zavatra angatanay dia tsotra. Tokana ihany dia ny hoe izahay ireo mihoatra lanja an'le 24 tonnes sy le 31 tonnes. Alors izay paye mitovy an'ireny entana conteneur satria ve vazaha satria ve sinoa karany ny tompony double bitrin tsy hainay izay resaka reo ambadika agny fa zay gasy miary alors zay andeha normal ohatra n'olo rehetra aza pijaliana izahay. Ka zay zany eto manao antsoavo hoe efa nandefa taratasy zay fanajana fitondram-panjakana tamin'ny 22 septembre nangataka hoe ny azo entinay 50 kg 150 kg à 200 kg ndray. Rehefa tsy talanja ny azo anaty ala sarotra be aminao ny teny hoe ty entana entiko ty 24 tonnes na 31 tonnes. Izahay averina fanondroany fa manao le 24 tonnes ke mbola mandoa enin'alina mbola mandoa 2 alina isa tonnes. Zay vao navela mandeha am'le 24 tonnes. Eto amin'ny tanindrazana zany zay sady amerdena adovola
mbola voasazy ihany koa mbola anao déchargement nisy nosiny karaha zany pe ihany koa de vire vrainy tsika malagasy ka zay zao manao antso azy fitondram-panjakana fa fanaraka reo transporteur reo araky ny teniny zareo fa tsy janona ny tolona raha tsy mahazo fangatana ampitovina égalité de traitement rehefa samy eto Madagasikara fa lasa ohatrany hoe fanambanina an'le mpanara malagasy ny zava-misy manome toky ireto farany vavonina naja ny lalàna kanefa kosa tsy manaiky ny fitantanana amin'ny tanila ataony ny fanjakana ny ao amin'ny ARM mila mandini-teny izy ireo fa maninona zareo baikona hoe atao fakambola ve zany le avany atamatavy jusqu'à eto fa izay koa ny volona andovola ny olona zany andovola fa tsy hoe tsy andovola raha ohatra ka vola ny tadiavin'ny fanjakana atsitroko ny mandeha amin'ny tsiraport gazety fa mbola misy koa vola miopampana tsy hita compte ny mbola hoirinay hoe aiza daholo ny vola fer andro fahatelo amin'ny fivrina ra-potoana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo filan-kevitra munisipaly ny andro androany ny resaka mikasika ny teti-bolan'ny commune Antananarivo ny mpanao gazetin'ny MBS androany teny Antananarenina teny fanady adina eo amin'ny sariny Mathieu Prince Atrany ahakitra 10 andro ao amin'ny lapan'ny tanàna ny fandiniana ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2024 nanomboka androany ny asambomera maro fangatana sy fitakiana zay narosin'ny mpanolotsaina komba ny proposition zay netinay teo anivon'ny voamieran'ny sosialy androany rehefa avy nyresaka tamin'ny tale misahana ny urbanisme izahay dia ny hoe tokony hoe sorony ireo sarany isan-karazan'ireo ilay droit de réparation constitution de dossier droit de voirie permission de voirie moa zany ny filazany azy ary ireo sandany isaky ny metatra toradroa amina voafaritra amin'ny asa zay tiana atao tokony hoe sorony izy ireo fa kosa entanina ny olona omena fotoana ny olona mandritra ny herintaona na mandritra ny roa taona dia asiana fanentanana fa ho be hoe karakarao ny tranonareo amboary tsikelikely ny tranonareo fa rehefa vita ny roa taona ohatra dia afaka miditra amin'ny fanasaziana amin'izay arak'izay voafaritra ao amin'ny code municipal d'hygiène hoe manome sazy ho an'ireo zay tsy mikarakara ny tranony ao anatin'izay fotoana izay sazy avy hatrany ve no tokony hiatra ho an'ireo olona zay tsy manaraka ny code municipal d'hygiène olana hafa mihitsy no olana Antananarivo renivohitra tsy olan'ny aravina sazy tsy olan'ny hoe inona avy ireo zavatra tokony anasaziana fa ny olana voalohany indrindra dia satria be loatra ny olona ponina eto Antananarivo renivohitra ary rehefa be loatra ny ponina eto Antananarivo renivohitra na anao ezaka toy inona ianao na anao ezaka toy inona dia mbola hisy ihany io kaboraraka io iverina amin'ny lafiny sosialy isika taorian'ny fametrahany vondron'ny orinasa Tico ny antota taratasy izay fangatahana fanonerana omaly dia naneho ny heviny mikasika izay indrindra androany nisy olo-mavahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boribory-tany fahadimy Jessica Miray Manorandre Malala omaly no tafapetraka teny amin'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy ampefilo ny antota taratasy fangatahana fanorenana avy amin'ny vondron'ny orinasa Tico isan'ireo orinasa niarambonana teraky ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 nilaza ny efa navitany andraiky ny moa ny CFM toy ny fanaovana fanadihadiana ny fangatahana ny ampidirana ny fanorenana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ka dia todika aminao André Matofilo ianao ny ray aman-dreniny malagasy rehetra efa nanao ny asa ny CFM miara-nanao siniro ataoko hoe vondrona entité efa nisy 520 tamin'ireny nandrafetana mitondro zotra ireny tonga ny fotoana André Matofilo sy ianareo ny fitondram-panjakana ny rosoana amin'izany hoe famonerana amin'izany resaka amnistia na famotsora kely koa na resaka indemnisation ihany koa ireo niarambona nandritra n'izany fotoana lava izany afahantsika mitodika sy mibanjina ny resaka fahampandrosoana satria raha tsy mbola miroso amin'izany isika dia sahanay ny milaza eto fa tsy hisy mihitsy zany fahampandrosoana zany satria fiahina sy lonilony no mipetraka hatramin'izao tsika miteny izao vaovao teo karena mifandraiky amin'ny famokarana jirofo amin'izao fotoana izao dia tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fahafokarana indrindra ny any amin'iny faritra tsy nanana iny velo taraina nefa ireo mponina sy ny tantsaha amin'izao fotoana izao fa tsy misy maka ny vokatra fanady adiny ravy razafy mahenina rindra tsara ny Andry Rakotomalala
tsy mitsamidina ny vidiny jorofa avy eto Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny Covid-19 eo ihany koa ny fitombon'ireo firenena mamokatra ka miemotra laharana hatrany isika. Tany amin'ny faritra Vatomandry ao amin'ny komuna ny Arovana Caroline betsaka no mamokatra jorofa saingy tsy misy maky izany hoy ireo tantsaha. Raha ny mahazatra nefa tonga ny toerana ny mpanangom-bokatra. Royal kiloa zao dia 700 kilo. Zany mampalahelo fonenta sampamboly. Sy fantako loa. Na avy amin'ino. Sisy ety. Sisy panao. Favokarana si zao kiu de surma singa si kulon menga lo naninen vatra jimeri suruyalla telualla de ruyalla faran fambani zo de fitunzatu kapwak ya de maro azo sizere kamuk mananga pambul panangu na covid na mande isane kang jan raito teluan tonga de meng ngatin teluan lo daga maswandu karan zo de ngatin teluan de meng asan nu karawe ampesana nantominy si gazoil ho an'ireo mpandraraha eo amin'ity sehatra ity kosa amin'ny alalana tambazotra antserasera no mitady lalam-barotra ny akamarony toy ny amin'ity pejy iray ity hitato ny mpivarotra na koa ny mpividy ireo karazana voly fanondrana misy ny efa manome ny vidiny jorofa ohatra ao no milaza fa manana amin'ny taona maromaro ary mitady mpividy haingana amin'ny ankapobeny moa tsy rovo 12 kilao eo no omena hazo iray isa-taona mila fikarakarana be anefa vao mahazo io vokatra io ny vidiny izay mbola olana hafa ihany koa sehatrany ireo tantsaha raha ny tany vangandrano izao manodina ny 2 sy ariary ariary hatramin'ny 5 sy ariary ariary eo ny iray kilao tamin'ny taondasa raha 2 ariary tany aloha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nahitana fidinana ihany koa ny vidiny jorofa manodina ny $900 eo ny iray taona ny taona 7.2 raha $7 nefa ny vidiny iray taona ny taona 8.2 orinasa 700 isa no nahazo alalana fa afaka manondrana nandritra ny taom-piotazana 7.2 saingy 2 sy ariary taona ihany ny vokatra niakatra teto amintsika mahavita mamokatra ray hetsy taona nefa Indonezia izay nandroso toerana alohan'ny Madagasikara. Ny lafiny politika any amin'ny faritra Alotra Mangoro iny manoloana ny fistahan'ireo sénateur HVM tany Alotra Mangoro izay lasa nanara-diny mpitondra ankehitriny dia nanao fanambarana ny mpanolontsaina ara-teknika ny filohan'ny antemerandolona ny talata lasa teo. Nilaza ity mpanolontsaina ity fa tsy manana etika politika ireny olona ireny. Niry Andrena Arvony MBS Ambatondrazaka. Nahitsy ny teny nataony ny mpanolontsaina teknika ny filohan'ny antemerandolona Andriamatoa Rambango San Félix makasika ireo olom-boafidy ny antoko HVM izay lasa nanara-diny antoko ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ireny hoy izy ireo karazan'olona izay tsy manana ny etika politika ka sary lasa manara-tsendrika ny fanaovana politika eto Madagasikara. Nasinitsindrim-peo tamin'izany moa ny makasika ireo loholona izay lany tatenivy ny faritra Alotra Mangoro. Afaka zany varotra tsy parfary ny olona izay mpandombaka fahefana mba entina fotsiny tadiavina fa tsy masaka politika politika azy ka hoe ananany fomba baiko ny etika politika azany maritaona zany tokoa satria antokony ny olona teo anatina firenena fanijoro SVM maro tokoa izay tsy fantaka fangaron-taona varotra tsy parfary amin'izao fotoana zao zany SVM hitatsika miavaka eny any ny varotra tsy parfary ary nareo metra-panontaniana fa nanonona tamin'ny fifidiana filoham-pirenena nisany maivana ihany koa ny salanisa azy ny filoana iazazana mpampianina ny fahitana ministre SVM nilatsaka filoham-pirenena ny prime ministre SVM nilatsaka filoham-pirenena zany midika tsy famatorana ara-politika daholo zany dia amin'ireny sy le hoe namany tsy namany andeo any mifaritra boeny kosa indray isika very fanambola velona amin'izao fotoana izao ireo mponina ao Mahajanga miaina tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana izy ireo tsy misy tsony ny fiahiana ataon'ny mpitondra fanjakana ho an'ny mponiny Mahajanga ka velo taraina arak'izany izy ireo noho ny fampanantenana pokaty izay natao azy ireo. Samy Marizafy Mamonjy MBS Mahajanga.
very fanambola velona amin'izao fotoana zao nomponina ny Mahajanga amin'ny olana manjady eto amin'ny firenena indrindra moa fa eto Mahajanga ankehitriny efa manomboka tonga saina tsikelikely izy ireo ary manoloana n'ilay fanampitanana-pokaty na famandrinandrisy makasika ny tosika fameno sy ny vatsitsinjo saika itsendaniny fa misy mihitsy azy ireo mpiarady amin'ny tany aloha izay efa misaraka amin'ny ankehitriny fanampanazavana ny teninay moa dia tsotra ty fitondrana ty ohatrany fa kobakambava ny betsaka leo tanteraka angamba ny tenako anisany nanoana azy zato isanjato fa leo tanteraka very fanantenana diso hevitra amin'ity fitondrana ty nilaza izy tamin'ny 24 mars 2003 tadidiko alohan'ny fanomboany amena ara-pahasalamana ny tenany hoe tsisy mandoa jiro ny vahoaka malagasy izy eo nefa ny jiramama nangatsanga agny andeha napaka ny jiron'olona aiza ho aiza amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy indrindra koa ty gymnase-na eto Majunga 28 mars 2019 izy nambotika azy hotokanany amin'ny mois de mars 2020 eritaona androany le eritaona amin'ny 28 mars 2020 ny fandrodana anazy aiza ho aiza ny tetikasany pirenena amin'io gymnase-na io fifidianana sénateur atao amboleta ty milaza ho izy fa hoe amoanany sénateuraly eto ndray to amboleta eo vainy ny lalam-pandrena zay ny metimety aminazy ny ataony eo dia efa tsy tokony amin'ny lalana mahitsitsony zany ny fitondrana amin'izao fa mivily amin'ny toerakafa leo zahay zany manomboka an'izao aleonay anohitra izay amin'ny zavatra zay tsy mety ary tsy atahatra izay satria isotrona leko maty any amin'ny faritra Tsinanana isan'ny tanjona kendrena ao anatin'ny fanaovana tetikasa access ny automasina ny amin'ny fanenana ny tapafatesana eo amin'ny reny sy ny zaza mpandray anjara 470 no nitolorana mari-pakasitrahana ny alarobia lasa teo fanadihadiana nataon'ny MBS Tomasina mpanentana ara-pahasalamana ifotondraiky ambiny folo tanora sivy ankonana roapolo ary mpifankatsienina amin'ny 50 no tolorana mari-pankasitrahana tany Tomasina omaly alarobia rehefa nandray anjara tao anatin'ilay tetikasa access izay niompana amin'ny fanenana ny tapafatesany reny sy ny zaza mendrika salama no anarana nisy tsaloran'izy ireo tamin'izany tanjona tamin'ny fanaovana ity tetikasa ity ny fanovana ny fiheveran'ny olona ny resaka ara-pahasalamana Santé access moa araka ny fatatsika dia miara-miasa sy mifanohana amin'ny ministera ny fahasalamana amin'ny fanatarana ny tanjona dia ny fanenana ny tapafatesany reny sy ny zaza anisan'ny tanjona manokana ny programme de santé access dia ny resaka fiovampitsika ka tafiditra anatin'izay ty lanonana androany ity zany raha nanomboka tsika tamin'ny volana décembre nanao lancement officiel ny atao hoe Bemiray nanohana n'ilay PK de ministera ny fahasalamana dia nanomboka ny asa tany amin'ny district tsirairay dia zao tsika efa manomboka milotony vokatra sady dia namoaka ny reto indray tokondako amin'ny fiovana reto district ny Tomasina ay moa araka le voalaza teo nanomboana misy zato lazaka izy ireo fa mbola hita tany amin'ny district hafa ary noana efa misy any amin'ny district hafa fa fanomboana fotsiny zany zao dia ny programme de santé access moa zay efa tsy mesa devola dia miara-miasa kaiky ny fampitantana ny ministera ny fahasalamana trany amin'ny fanohanana izy ireo amin'ny fanatarana zay tanjona zay iverina amin'ny resaka politika isika mitombo hatrany ireo mpanao politika izay miala nenina amin'ny fitondram-panjakana ny tokony iverana tsara ny amin'ny anatanterahana ny fividianana l'olona izay kasaina atao amin'ny 1 desambra ho avy izao ny laza ny heviny androany ny dina maha olona sy ny demokrasia ateny andraharo teny fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prasé anisan'ny kandidat ny dradradrara ny demokrasia ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny fampelezan-kevitra roa taona izay ny tantanan'ny firenena fifidianana maro no efa vita nisy lesoka avokoa ho avy indray ny fifidianana l'olona be sahady ny tsikera fampiasana herim-pamoretana ary fitadiavana ny fomba rehetra io mba azona amin'ny fen'ny fanjakana satria sarotra amin'ny fen'le fanjakana dia tia nitazomina teo ny fahefana rehetra manontotro tokony ny fatany dia ity fanjakana tsy misy fifanoerana adievitra tsy tafavoaka ary na ho lasany daholo ara ny sénateur rehetra manontolo ho anazy zato isanjatsy ny mba fiditra manontolo eto vao mainka izany mamivana ny vahoaka ilaza fa tsy marina ny ataony ary tsy mety nanana ny fijeriny momba ny fampidirana ponjany Berija Ravelomantsoa ihany koa ity mpanao politika ity nitarika fisainana ho an'ny fiarahamonina ireny ary tsy Berija rery ny tsaraina
fa ny vaoko koa tsara ny fitondram-panjakana amin'ireny fotoanandro reny hoe fitondram-panjakana inona no misy eto. Ivadika ny mahatsara any amin'iny fatratsinana iny indray itsika noho izana ity fanadihadiana manaraka ity saika mivelona amin'ny asa tanana izay mifandraika indrindra amin'ny asa sosialy sy ny fandrariana ny mponina any antoerana amin'izao fotoana izao. Misedra olana nefa izy ireo ny amin'ny famarotana sy ny famoahana izany vokatra izany. Mbola iravy Razafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala ihany no mitatitra ny vaovao. Voatery ny ala tamin'ny fianarana ity rem-pianakaviana ity noho ny tsy fananana ny ray aman-dreny volintsony anohizana izany fianarana izany. Mandraritsy manao satroka irary malala efa antaonany maro izao miaraka amin'ny zanany kely 13 taona. Zara raha mahazo tombony anefa izy satria tia manjatsy rivariary monja ny vidina satroka iray ary mihoatra kely kosa ny vidina tsia. Any Antsampanana izay maherin'ny 10 kilometatra mialan'ny Mahatsara no amidiny entana na ihany koa isaky ny tsena ny sabotsy ao Mahatsara ihany. Tsy manana antonasa amin'ny fianarana tsy nitody amin'ny fianarana dia rary tapatsy atao antom-pivelomana. Dia agnatin'ny herinandro ohatra zay mianaka magnano dia mahavita 10. Misy sanany mahay magnano karazany dia sanany mahay magnano an'itoko. Sasany mahay manao satroka. Injay igny amboarina satroka atao. Akora maniry any an-tsano no ampiasaina anamboarana ny tsisy ny satroka. Mandeha tongotra hatramin'ny 3 kilometatra io izy vao mahazo izany. Miankina amin'ny toetrandro kosa ny ahafahana mampiasa ny akora avy hatrany na tsia. Azo lafika 4 5 tatoviko avy aka. Vita maro si zany entam-penjindrosiko avy aka mavita 4 na dia totona 40 izy la dinina 40 zay vao totiny. Zegny vao ararina. Izy avy agnaty ala mbola orina. Dia atapy amin'ny agnandro. Megna amin'ny agnandro zegny vao izy ataony tonga zegny vao ararina. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika anisany voatontonona tao anatiny ilay raharaha fanararotana ara-nofo amin'ireo vehivavy any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny mpiasan'ny UNICEF omaly dia nanokatra fanadihadiana mikasika izay ity vondrona iraisam-pirenena ity. Imialy Rahary Nombana sy Andry Rakoto Malala. Taorian'ny nanaova ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS fanadihadiana mikasika ny fiampangana ireo mpiasa ao aminy ny amin'ny erisetra ara-nofo tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo dia nandray nanao ny azy ihany koa ny UNICEF omaly alarobia. Toy narigaga ity fikambanana iraisam-pirenena misahana ny ankizy ity raha naheno fa misy olona mitonona ho mpiasa ao amin'izy ireo manao izay fanararotana ara-nofo amin'ireo vehivavy marefo any Congo izay araka ny fanambarana iray nivoaka. Omaly alarobia maraina ihany koa moa no nanokatra fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fifindram-monina. Samy voarohirohy tao anatin'ity resaka ity avokoa mantsy ireto maso ivotelo manandanja eo anivony ONU ireto. Efa mambolana maro no nanokafana ny fanadihadiana mikasika io fanararotana ara-nofo tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo io ka fantatra tamin'izany fa vehivavy maherin'ny 50 no miampanga ireo mpiasan'ny OMS sy mpiasan'ny ONG amin'ity raharaha ity. Raha ny voalaza mantsy dia angatahan'ireo mpiasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ireo firaisana ara-nofo ireo vehivavy ho takalo ny fampanantenana asa. Dia manelanela ny taona 2024 sy ny taona 2024 no voalaza fa nisy ehoany izany. Tsy mandefitra ny fitrandrahana sy ny fanararotana ara-nofo miantra amin'ny vehivavy izahay ary tsy ho amevanana velively ny fiampangana fa tsy maintsy hisy ny sazy sy ny fiapetra ho raisina an'ireo mpiasa izay tompon'antoka tamin'izany. Io no nambarany teo anivo ny UNICEF. Ity fikambanana iraisam-pirenena ity moa dia mangataka ny ampahafantarana ireo niaran-doza ny tenany. Izy ireo izay efa nametraka rafitra roa taona lasa izay ahafahan'ireo vehivavy sy ireo ankizy mitory rehefa hiarana io fitrandrahana sy fanararotana ara-nofo io. Izy ihany koa ny fanofanana tsy maintsy ataon'ny UNICEF ho fanentanana mikasika ity raharaha ity. Izay ihany koa tompo lasy sy tompo vavy no azona roso tamin'ity alina ity sitraka stela ny fanarahanao fanjohinao ny MPS Andro Amanalina ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Angasitrana feno ny teknisiana sy ny mpanao gazety ary pakasary ny farimbona atao anatin'izay fotoana izay. Ny tenanay dia manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.